ka dia nahantona tamin'ny hazo izy roalahy ary nosoratana tao amin'ny bokin'ny tantara teo anatrehan'ny mpanjaka izany. Asetehaka mafy fa misy olona tena mpandresy mihitsy eto a. Itoy amin'ny fidirana Porima indray tsika. Le hira vaovao Porima iny zany ataontsika andininy voalohany fotsiny dia tonga dia miara-mandihy daholo rehefa avy eo. Lazao kely mihitsy no akaikinao mikisakisana rehefa tsy hetsika fa tena isitona fandreseny za hitanao izay ny elako tany an-trano hoe a andehaka fandreseny.
Aiza le surga. Malaglag mo sana right. Go. Alifas malaga. Aiza surga, aiza surga, aiza surga. Sa tuntut kekelam ramanoyan. Sainis. Awam bilang right. Yewas kebaran pera tupam saya. Ya. Manisa tela Nebraska Mordecai Isa Rua Tel Kare Ao tsara ve? Mbola vonona ve? Ao ary fakitsika indray raha ny toko fahatelo a. Soramandry ambony milaza amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny fahasosorany Amana tamin'ny Mordecai sy ny hevitra nataony andringanana ny Jiosy. Andininy voalohany. Rehefa afaka izany dia nasaratra Serosy mpanjaka Amana zanaka Amedotaka Gita ka nomeny voninahitra ary ny sezany nataony teo alohan'ny an'ny mpanapaka rehetra izay teo aminy. Ary ny mpanompon'ny mpanjaka rehetra izay teo ambavahadin'ny mpanjaka dia nandohalika sy ny ankohaka teo anatrehany Amana. Fa izany no didin'ny mpanjaka. Fa Mordecai kosa tsy mba nety nandohalika na ny ankohaka. Dia ony mpanompon'ny mpanjaka izay teo ambavahadin'ny mpanjaka tamin'ny Mordecai. Nahoana ianao no mandika ny didin'ny mpanjaka? Nefa na dia niteny tamin'ny isan'andro azy ireo, dia tsy mba niaino azy izy ka nolazain'ireo tamin'ny Amana mba izahany na aharitra amin'ny teny ihany Mordecai. Na tsy, fa efa nilaza tamin'ireo izy fa Jiosy. Ary efa hitany Amana fa Mordecai tsy mba nety nandohalika na ny ankohaka teo anatrehany dia tezitra loatra izy. Ary nataony Amana ho zavatra kely loatra ny anintsy tanana amelan'ny Mordecai irery ihany, fa efa nambara azy ny firenen'ny Mordecai, ka dia nitady andringana ny Jiosy rehetra Serosy koa izy dia ny firenen'ny Mordecai. Tamin'ny volana voalohany, volana Nisanina izany, tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo nanjakany Serosy mpanjaka dia nanao pora filokana izany teo anatrehany Amana ny amin'ny isan'andro sy ny isam-bolana hatramin'ny volana faharoa ambin'ny folo, volana Adara izany. Ary hoy Amana tamin'ny Serosy mpanjaka, misy firenena iray izay efa miely sy miahaka eny amin'ny firenena samihafa isa tokony eran'ny fanjakanao. Ary hafahalalana noho ny firenena rehetra ireny sady tsy mba makatony lalan'ny mpanjaka ary tsy mendrika amin'ny mpanjaka ny amela azy hoeny. Koa raha sitraky ny mpanjaka aoka ho soratana mba aringana ireny dia andotaleta volafotsy iray alina eo an-tanan'ny mpanao raharaha hoentina ao an-trano firaketan'ny mpanjaka. Dia nesorin'ny mpanjaka tamin'ny tanany ny peratra fanombohany ka nomenany Amana zanaka Amedotaka Gita fa valiny Jiosy. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Amana, omenanao ihany ny volafotsy sy ny olona koa anaovanao azy araka ny sitrakao. Dia natsona ny mpanoratra ny mpanjaka tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany, ka nosoratana izany araka izay rehetra nandidiny Amana ho an'ny solompanjaka sy ny gouvernoura tamin'ny isa tokony ary ny mpanapaka ny firenena rehetra ho any amin'ny isa tokony araka ny sorany avy, ary ho amin'ny isa-pirenena araka ny fiteniny avy. Dia tamin'ny anarany Serosy mpanjaka no nanoratany azy ka notombohany tamin'ny peratra fanombohan'ny mpanjaka.
Ary ny taratasy dia nampitondrainy ny Tsimandò ho any amin'ny isa tokony amin'ny fanjakan'ny mpanjaka mba ampandringana sy ampamono ary ampandripaka ny jiosy rehetra na tanora na antitra hatramin'ny zaza mambehivavy azy. Amin'ny indray andro monja dia tamin'ny andro 17 tamin'ny volana 12 volana Adara izany, ary androba ny fananany. Ny kopen'ny teny izay natao didy ho amin'ny isa tokony amin'ny fanjakana dia nisokatra mba ho hitan'ny olona rehetra ampiomana azy ho amin'izany andro izany. Dia nivoaka ny Tsimandò ka nidodona ny tenin'ny mpanjaka ary natsona tany Sosana renivohitra koa ny lalàna, ary ny mpanapaka sy Iamana nipetraka Isotro, ary ny mpanjaka sy Iamana nipetraka Isotro, fa ny tao tanàna ny Sosana kosa dia very hevitra. Tondra itsika amin'ny fiderana. Alefantsika anay olo zany nitsaka sao satana. Ao ara sy fanoarana mihitsy aloha manitsy. Otrona fanitsahana azy. Zao nanaovantsika tsy ataontsika hoe hitsaka sao Lucifer, fa ataontsika hoe hitsaka sao Iamana. Ao a resy tanteraka mihitsy ny favalo anoary. Asio fanoarana kely otrona ny fanitsahana azy hoe.
Matoa tsara amin'ny fiderana. Apekaritsika mafy eo ary. Ao tsara mitsika. Mafana tsara be. Katsika mafy ary. Ia. Mianatra mafy ary. Adam sisina. Vavman. Sisina melari seria. Pura Garzarewe. Adam Mordecai. Ai, Mordecai.
Let's go, Malaga, and then we have to go for this. Let's go, Malaga, and then